Resy lahatra kosa ireo mpomba an-tanindrazana Marc Ravalomanana fa hody an-tanindrazana ity filoha teo aloha ity Mikasika izay indrindra raha moa dia mitsahatra ny mihetsika ny vaomiera fanentanana eo anivon'ny ankolafy Ravalomanana io maraina io ary dia ny komina ny Ivato sy Talata maty no nisafidian'izy ireo an-tanterahana hetsika. Otohiny hetsika fanentanana amin'ny fodin'ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc dia ny komina Ivato sy Talata maty indray no nitsidihana mpikambana ao anivon'ny Komisiona fanentanana ao anatin'ny ankolafy Ravalomanana io maraina io. Hita fa ohatra hoe fitondrana tsy maharaka ny zava-misy tsy mitsapa faorian'ny vahoaka dia izay no hanentanana ity hoe samy mivonona samy miainga fa tsy maintsy ho avy président Ravalomanana. Manarakarak'izay koa dia tsy maintsy hitety an'ireo tanàna rehetra manodidina Antananarivo zahay anentana ohatran'izao satria hitanay fa ilay olona any ambanivohitra tsy misy na radio enony ary ka tsy mahalala zava-misy izy fa dia miaina fotsiny ao anatin'ny fahantrana satria tsy takany intsony hoe inona ny lalany tokony zorany. Ny tia Manalamanga no hikarakara ty hetsika izay tanterana amin'ny sabotsy zao etsy amin'ny Kianja Magro etsy be Oririka ity. Nambarandreo tompon'andraikitra hatrany fa mbola maro ny karazana hetsika kasain'ny Komisiona fanentanana ho tanterahana ato. Ahitana mpikambana avao amin'ny Atokotim, MFM sy fikambanana maro samihafa ny Komisiona fanentanana ao anivon'ny ankolafy Ravalomanana.